Solombavambahoaka Mahavitara Sylvestre nolavina ny fangatahana fahafahan'ny Ndronjomaika. Lapany Tsimbazaza vondrona parlemantera efatra no mety hitsangana. Fanabeazana tsara kalitao tanjona 3.5 mpampianatra ihany nefa no mahaky asany. Manatitra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy atonga soenao ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-bavao amanasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny atsipiriam-bavao hatramin'ny farany. Pejany raharam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-bavao. Nanomboka androany ny fivoriana voalohany natrehan'ireo solombavambahoaka vaovao voafidy tamin'ny fifidianana nataony 9 Mey lasa teo. Lahadinika androany ny fifidianana izay filohan'ny anteny miram-pirenena sy ireo mpikambana eo anivon'ny Braomaharitra ary ireo filohambomiera. Tsy tanteraka ny fizany satria maro ireo renjatiany tsy maintsy ampifanarahana amin'ny zava-misy noho ny isan'ny solombavambahoaka ny tombo lasa 13 raha toka 1.50 izany teo aloha ka averina ho tanteraina raha-pitso indray ny fifidianana izay mpikambana eo anivon'ny Braomaharitra mandrafitra ny anteny miram-pirenena vaovao. Yasina Andriamanala sy Andry Rakotomala. Fenipoka ny efitra mpivoriana teto Tsimbazaza tonga ny vory avokoa ireo solombavambahoaka 220 solombavambahoaka roa ihany mantsy no tsy tonga ny vory amin'ireo solombavambahoaka 13 vaovao no sady efa nandefa fialantsiny no ny antony manokana. Ny solombavambahoaka zokiolona indrindra Modeste Rakotorala voafidy tao Mandoto sy ny solombavambahoaka Gasikara Fenisoa izay zandriny indrindra amin'ireo solombavambahoaka 13 no nitarika ny fitaom-pivoriana manokana androany. Natomboka tamin'ny famakiana didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana mirakitra ny voka-pifidianana ofisialy tamin'ny fifidianana farany teo ny fitaom-pivoriana. Taorin'izay tena ambarany solombavambahoaka Modeste Rakotorala izay nitarika ny fivoriana fa tsy maintsy atsangana ny rafitra iray antsoina hoe komite ad hoc anintsy ireo andininy sasany ao amin'ny fitsipika anatiny mifeny anteny miram-pirenena mialoha ny fifidianana ireo mpikambana andrafitra ny Braomaharitra. Manaraka izany dia tiako ny mampafantatra antsika rehetra faraka ny didim-panjakana izay novakiana teo dia tokony hiroso amin'ny fantsiana ny fitsipika anatiny mifeny anteny miram-pirenena aloha isika vao afaka miditra amina dinika manaraka satria misy andininy tsy mifanaraka amin'ny zava-misy intsony raha tsy ilaza afa-tsy ny isan'ny solombavambahoaka izay. 1.50 ao amin'ny andinin-dalàna faharoa kanefa dia efa mahatratra 13 isika ankehitriny. Fanatanterahana izany ary dia ankanangana voamera manokana na commission ad hoc handinika azy io an'io tolakandro ka miverina eto isika raha pitso maraina amin'ny 9 ora ny fivoriana andraisana ny fanapahan-kevitra farany. Nasaina nanolotra olona andrafitra io komite ad hoc io avokoa moa ny vovonana Irmary ny tsy miankina ny firaisankina ary ny fivoy. Toy izao ary ny firafitra izany komision ad hoc izany. Izany rehetra zany rehefa nojerena anisan'ireo solombavambahoaka ao amin'ny atoko sy vondrona atoko andrafitra izao atelimera izao koa iangaviana ary mba hanolotra anarana solombavambahoaka ireto atoko na vondrona atoko voalaza anarana ireto. Irmara manolotra 13, Mahaleo tena manolotra 20, Firaisankina manolotra 3, Fivoy manolotra 1. Araka izany dia tsy tanteraka androany ny fifidianana izay filohany anteny miram-pirenena sy ireo andrafitra ny Braomaharitra na dia tao anatin'ny lahadinika nampianatsona ny fivorian'ireo solombavambahoaka aza izany. Itorampitso ny fivoriana manokana atrehan'ireo solombavambahoaka. Atreto raha ny zava-misy sy ny resaka mandeha eny amin'ny anteny miram-pirenena dia mbola adihevitra mafana ny adivarotra eo amin'ireo mpanohana ny fitondrana ny amin'izay solombavambahoaka apetraka ho filohany anteny miram-pirenena. Hijanona eny amin'ny anteny miram-pirenena ihany isika amin'ity vaovao manaraka ity. Ao anatin'ny fifandresen-dahatra ny ao amin'ny anteny miram-pirenena momba ny fifandanjahan-kery andrafitra ny vondrona parlemantera
amin'ny manodidina ny 4 farafahakeliny ny vondrana parlementera mety hitsangana ao Tsimbazaza raha ny fanadihadiana natao. Misy ny mpanohitra, misy ny pomba ny fitonana ary misy ny hijanona eo afovoany. Yasinandriamanala sy Andrisirakoto Malahatra. Vondrana parlementera 4 no mety hitsangana ao amin'ny antemeram-pirenena amin'ity fitoam-piasana vaovao ity. Eo ny mpanohitra amin'ny alalan'ny firesakina, eo ihany koa ireo lany tamin'ny anaran'ny Irmar, eo ihany koa ireo tsy miankina saingina anaradian'ny Irmar, ary misy ihany koa ireo tsy miankina tsy miandany na mpanohitra na ampitondra, ary mamarana azy ny fivoy izay nanapa-kevitra fa tsy araka amin'ny mpanohitra. Ny fivoy dia tsy miaraka amin'ny mpanohitra. Raha misy asa fampandrosoana atao dia miaraka miasa amin'ny mpitondra fanjakana satria rariny loatra raha ohatra ka an'izay natao satria any amin'ny fanjakana no anisany misy fampandrosoana. Ankoatra ny mpanohitra sy ny pomba ny fitondrana dia fantatra afa isy hijanona eo afovoany ireo sombafambahoaka atoandry Gasikara Fenso izay mety anangana vondrana parlementera hafa ihany koa saingy mbola ao anatin'ny fifandraisan-dahatra hatrany izy ireo amin'izao fotoana izao. Dia tsy ao anatin'izay 5 zay zany Gasikara. Reo mpikambana ao anaty 5 reo nisy hatrany amin'ny 20 nefa tafaresaka taminay fa malapan'ny demokrasia moa zany dia ao anatin'ny efitra mety hoe misy tsy hitovizana zany dia tsy ao anatin'ireo indépendant zay manohana ny fanjakana ao anatin'izay. Mazava ho azy zany hatreto aloha zany mbola tsy mahafeno isa zany raha ny groupe parlementaire misy any fifandraisan-dahatra amin'izao fotoana izao dia hitantsika eo moa zany satria ao anatin'ny 3 andro eo tsika no manangana an'izay ety anivon'ny antenimera pirenena. Mbola samy anatin'ny fifandraisan-dahatra avokoa moa ireo samy sombafambahoaka tamin'ity andro an'ity. Fa mbola tsy tapitra ny adi-hevitra mahakasika ny fivadibadiana palitao nataon'ireo solomam-bahoaka misy 570 tamin'ny anaran'ny tsy miankina manimba ny demokrasia izany ary manimba ny fanaovana politika hoy Roland Ratsiraka raha naneho ny heviny momba io tranga mamoetra io. Hita mantsy hoy izy fa tsy manana maro anisany mpitondra raha tsy nisy ny famadihana valim-pifidianana natao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana midika zavatra maro ihany koa raha jerena invoka-pifidianana sy solomam-bahoaka farany teo iny manoloana ny faharesen'ny volomboasary teny amin'ireo reny vohiparitany teto Madagasikara. Yasinandriamanala sy Andrisirakoto Malalatra. Midika zavatra maro ny faharesen'ny kandidany mpitondra tamin'ireo reny vohiparitany maro teto Madagasikara hoy ny sombafambahoaka Roland Ratsiraka. Mazava ny afatra hoy izy tsy makasitraka ny fitondrana intsony ireo vahoaka eny amin'ireny vohiparitany. Ankoatra izay nambaran'ity sombafambahoaka ity fa manimba ny demokrasia sy ny fanaovana politika eto Madagasikara ny fivadihan'ireo sombafambahoaka lany tany anaran'ny tsy miankina kanefa lasa miaradia amin'ny fitondrana. Jerevinareo tsara eto Antananarivo maro ny sombafambahoaka izay tsy miaraka fitondrana lany voalohany fa faharoa zany dia miaraka fitondrana. Masika mitovy amin'izany reny vohiparitany rehetra mitovy amin'izany daholo. Betsaka ny distrika le olona tsy miaraka fitondrana ny lany voalohany dia ao afarany miaraka fitondrana. Misy dikany maro zany, misy teny ny vahoaka malagasy anatin'izany hoe maro ny zavatra tsy ankasitrany vahoaka malagasy fantatsika zany na tsy miteny fotsiny resaka lalana, resaka vidim-piainana zany maro ny olona manitra ka tsy mahazo arina zany teny vahoaka malagasy zany satria zay nambarany matontsika alany tsy miankina misy zavatra ambaran'le vahoaka donc tsy mahazo mivadika amin'ny vahoaka. Nanamafy moa ity sombafambahoaka ity fa feno osika iny fifidianana sombafambahoaka farany teo iny porofony zany ny fahasamihafany valim-pifidianana navoaka ny senisy ny HCC. Tanaroa valin'ny fifidianana tenen'ny senia tsy maro anisa miaraka amin'ny fitondrana. Mivoaka voany valin'ny HCC lasa maro anisa indray ny miaraka amin'ny fitondrana. Mampalahelo zany ary misy distrika maro voakasika an'izany mampalahelo fa raha tena izy zany dia maro anisa miaraka aminay zay ny tena izy amin'ny antenerapirenena valim-pifidianana amin'ny senia fa ndraindray valim-pifidianana avy any amin'ny SRMV no raisy ny HCC nefa ny SRMV vaikoa ny ministra fa tsy malemy tena. Tsy aivina fa lany tamin'ny anaran'ny vovonana kolektifa i Roland Ratsiraka izay laza fa mety hiara-dalana amin'ny firaisan-kina sy ny mpanohitra hafa rehefa misy ny tsangatanana mandeha ao Tsimbazaza ny tenany.
fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy intsony ny fiarahamonina eto Madagasikara ankehitriny ka miteraka fifandrafiana eo amin'ny samy malagasy, miteraka tsy fifampiainoana sy tsy fitovim-pijery eo amin'ny mpitondra sy ny entana. Tsy mahavita mametraka fiarahamonina iray tanjona ho an'ny malagasy ny mpitondra ho ny mpahay fiarahamonina, ny resaka tamin'ny mpanao gazety. Mbola lavitra ihany koa ny fandrosoana eto amin'ny firenena ka tompon'antoka voalohany amin'izany ny mpitondra fanjakana izay mpanatanteraka ny vina ampandehanana ny raharaham-pirenena. Miaratina sy Mathieu Prince. Lalana potika miampy fako misavovona, rano miandrona miaraka amin'ny loto maro etsy aroa, tsy fandrimpalemana, sintomahery, vakitrano, alabotry, fanendana ampin'ny jiro sy rano tapaka, kolikoly, varomaizina, fitohanana ny fifamoivoizana, fitobahan'ny mpivarotra amoron-dalana sy ireo mpisehatra amin'ny tsy ara-dalàna noho ny tsy fisianasa. Toy izany sisa no endriky ny tanàna Antananarivo ankehitriny izay renivohitry Madagasikara. Tsy misy fampandrosoana havanana ho ny olo-pirenena vokatry ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fiketsahana tombontsonimponina. Mila fanovana maika ny tanàna miaingany amin'ny mpitantana. Ohatrany tsy dia mandeha tsara aloha. Ohatra hoe eo amin'ny lafin'ny fahadiovana fotsiny. Izany hoe tokony matotra zany ilay olona tokony hoe tantanana izy. Tsy fitaratra intsony Antananarivo. Efa sady maloto no ndretraretra zany amin'ny ankapobeny dia tsisy zavatra tenaina intsony Antananarivo efa niova. Hafa Antananarivo taloha. Dia tsy fantako tsy haiko izay ataony zareo mpitantanao ambony eny aloha fa dia tsika vahoaka majinika ety ambany no tena mahita an'ilay fandehany hoe izao no zavatra mitranga ety na ampiainana ankapobeny na ampandriam-pahalemana na ny rehetrarehetra zany amin'ny ankapobeny zany dia efa izay. Le tamberim-bidy zany le tamberim-bidy alain'ny fanjakana amin'ny mponina tsy dia misy miverina amin'ilay mponina amin'ny tena marina fa ohatrany tonga dia any zareo any fitondrana fotsiny dia hitahitako hoe may fotsiny le olona zany hitondra n'ilay fitondrana fa rehefa tonga koa tsy mahavita zavatra farany bitika zany hoe manamboatra tipitopina zany farany bitika indrindra zany mba andraisina anjara eo amin'ny fiainam-ponina nefa tsy vita le izy. Tompontsoany zareo ny jerena fa tompontsoan'le fiainam-le voaka madinika tsy hijerevana zareo dia tena mila fanovana mihitsy indrindra fimiben'ny tanàna zany tena mila fanovana mihitsy. Mahantra ny vahoaka. Donc zany rehefa ny mponina amin'ny tanàna iray mahantra dia lasa goragora le fiainana andavanandro. Raha izay zany no fehezina amin'ny teny fohy dia averika ihany ileo mila mpitantana mahay tanàna Antananarivo ary tsy vita indrindrandrindra zany ny fitantanana tanàna zany fa olona matra amin'ny fiara-mitantana na amin'ny sosialy zany na ny resaka fotafitrasa. Irana amin'ilay izy ohatran'ny ndeha ataoko hoe tsy vonona ve sa tsy ampy ara-bola ve sa ahoana ny fanjakana fa ila ihany izay nitenenana hoe tokony atao fifidianana saingy amin'izao zany mbola tsy hita soritra hoe rovinana natao ny fifidianana be ny tanàna. Manoloana izany miandry izay fifidianana be ny tanàna ny olo-pirenena afana mitondra fanovana miainginy fotony. Araka ny tolo-kevitra nomen'ny CENI dia ny 9 Novambra 2022 no natanterahana ny fifidianana be ny tanàna eto amin'ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara. Nanomboka omaly 9 Jolay hatramin'ny 12 Jolay 2022 ny fepitaona fametrahana ireo antotan-taratasy firotsahako fidiana. Hatramin'izao aloha mijana ho tolo-kevitra fotsiny ihany ireo mandra-piandry ny fanapahan-kevitra ofisialy avy amin'ny governemanta ny amin'izay mety ho toety andro mpifidianana sy ny antom-bola ho an'ireo izay manery latsaka hofidiana. Eo ihany koa ireo fepetra takiana ahafana mirotsaka. Andrasana ihany koa ny fiantsonan'ny mpifidy izay efa tokony alefa ny fanjakana tamin'ny fiandohany ity herinandro ity. Hatramin'ny androany ihany koa tsy mbola naneo tamin'ny fomba ofisialy ny maha-kandida azy faninana amin'ny fifidianana be ny tanàna. Raha efa nilaza kosa ny avy amin'ny fanoherana fahandray anjara amin'ny fifidianana kominaly. Ireny fahasahiranana ny mponina sy ny olana ara-tsosialy samihafa ireny no pirofo fa tsy mandeha amin'ny lohan'ny intsony ny fiainam-pirenena eto Madagasikara ho ny mpahay fiarahamonina tafaresaka tamin'ny andro miarahady. Mibiloka ny fiarahamonina malagasy ankehitriny. Tsy misy fananjana ny sotoavina intsony fa lasa kolotsainy samy maka ho azy araka ny fomba fiteny. Olana goavana eto amin'ny firenena ny tsy fitovian'ny fomba fijery, ny mpitondra sy ny vahoaka entiny ka tsy mampirindra ny fiarahamonina araka ny tokony ho izy. Tsy manana viana metrana fiarahamonina iray tanjona ny mpitondra izay tokony nametraka fa iray firenena ny malagasy hoy ny mpihay fiarahamonina. Ankoatr'izay, tsy mahay mihaino ny vahoaka entiny izay tompo-pahefana ireo mpitondra eto amintsika anka izao sisa no hafarany ny firenena. Ny fanjakana tsy afaka nametraka fiarahamonina anankiray ary ao anatin'izay fiarahamonina izay ny olona rehetrarehetra mahatsiaro tena
fa ao anaty firenena anankiray izy ary rehefa atambatra amin'ilay fahasairanana lay tsy fandrosoan'ny firenena lay izy a dia mahita zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao hoe tsy voaja daholo ireo soatoavina izay mety nahalalana ny fiarahamonina malagasy taloha. Anisan'ny tena olana be a tsika manana mpitondra izay tsy mieno ireo entina nefa izy moa ireo entina ireo vahoaka malagasy a izay a fitaovana entina hampandroso ny firenena no ihany koa vahoaka entina mandroso. Lavitry ny fampandrosoana sy ny fandrosoana ny firenena ankehitriny raha ny tondro sy ireo tarimarika samihafa nivoaka. Tsy mamaly ny filan'ny vahoaka ny zavatra eritreretin'ny mpitondra apetraka. Tompon'antoka voalohany ary tsy afa-miala amin'izany ny mpitondra fanjakana. Satria mila jerevana ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina ary efa misy olana eo amin'ny fiarahamonina no mpitondra no tokony eritreritra hoe inona ny vahaolana fa indraindray le izy vahaolana tsy makany amin'ny fiarahamonina akory a fa vahaolana ny mpitondra ary raha aka ohatra be dia be ny ohatra misy eto izany tsy olona tsy memenina ohatra amin'ny hoe fahatapahan-jiro raha ohatra ka ny mpitondra no henona dia mbola amapolo taona ny vao tena hoe tapitra zany atao hoe olana jiro zany ho an'ny vahoaka nefa mila tapitra androany dia androany zany olana zany a satria miankina amin'izay ny fiainany. Raha tsorina le izy dia tsy mahavaly ny filan'ny vahoaka mihitsy ny zavatra entin'ny mpitondra. Raha nahavaly a ny fijeriko azy hoe tsy tonga tamina fiarahamonina toy izao itsika angamba ny fahatranany mbola nisy tarehimarika vao mivoaka voaingany Madagasikara ny anisan'ny hoe ambony indrindra mitahan'ny fahatrana eo amin'ny vahoaka misy eto. Midika an'izay zany ny fanjakana dia tsy afaka namaly ny etaetan'ny vahoaka ary raha ny tarehimarika ny jerevana dia mazava tsara le izy hoe amin'izao fotoana izao a dia mbola lavitry ny atao hoe fandrosoana isika. Tadio fa fomba fiteny malagasy ny hoe ny biby tsy manandroto tsy mandeha. Zany hoe raha ohatra ka tonga amina fahantrana misy azo ohatr'izao i Madagasikara dia tadio fa ilay ataontsika hoe mitondra azy mihitsy ilay mitarika azy mihitsy a no tsy nahatanteraka ny vinany eritreretina hampandrosoana ny Madagasikara. Mbola lavitra ny ezaka ho an'ny Madagasikara hikatsahana fampandrosoana eto amin'ny firenena. Tsy mizotra amin'ny fametrahana fiarahamonina mirindra ny fanjakana sy ny rafitra petrany hoy ny fanazavana. Fitaratra ho an'ny vahoaka nefa ny mpitondra ka rehefa izy ireo tsy manaja ny rafitra misy ho sarotra ny lalana. Lafomba vahoafa kosa indray mbola voatazona ny amponjy Mahavitara Silvestre solomabahoaka ny vanga indrano voavita amin'ny fifidianana farany teo. Tsy neken'ny fitsarana ny fangatahana fahafahana ambonjimaika nataon'ny mpisolovava azy nandritra ny fotoam-pitsarana tetsy amin'ny paky androany. Mbola tsy misy didy raikitra manameloka azy anefa ho ny mpisolovava noho izy ireo hanampiakatra ny raharaha tena anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Ny antsiprian'izay. Nolava ny fitsarana ratsa-piampangana ambony teo anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolokolona ny pak ny fangatahana fahafahana ambonjimaika nataon'ny mpisolovava ny Mahavitara Silvestre solomabahoaka lany tany vanga indrano tamin'ny fifidianana farany teo. Tsy fangatahana fahafahana ambonjimaika tsotra no nangatahana fa amin'ny maha-olom-boafidy azy. Milaza ho tsy mahefa ity raha ity intsony anefa ny teo anivon'ny pak raha ny fanazavana. Raha nivoaka ny didy ny ratsa-piampangana ambony mahakasika ny adieloka tety amin'ny paka dia nilaza izy ireo fa tsy mahefa ny itsara ny raharaha satria efa hoe isy fotoam-pitsarana amin'ny ambaratonga ambony. Fotoam-pitsarana izay mbola tsy nampahafantarina anay mbola tsy nahazahoanay fampilazana mahakasika an'izay ny zavatra izay. Izay dia mbola manamafy hatrany fa tokony isitraka izy ny sata sy ny zoa solombavambahoaka lany azy izay ary ny antso izay sy raha matahora mahazo azy dia tsy izany velively no sata republikana ny demokrasia fa tokony hajaina hatrany ny safidim-bahoaka. Ny enina jona lasa teo no elohin'ny fitsarana ambaratonga voalohany higadra 5 taona an-tranomaizina, 5 taona tsy mahazo manao asa-panjakana, 3 taona tsy mahazo manao politika Mahavitara Silvestre saingy nanaova ny mpisolovava azy fampiakarana teny amin'ny fitsarana ambaratonga ambony. Miato noho izany didina voaka ny fitsarana ambaratonga voalohany io.
mbola tsy misy ny didirektra manameloka azy raha ny fanazavana ihany. Araka izany dia mbola tsy misy zovier, mbola tsy misy fanameloana amina didirektra zany mahakasika ny député Mahavita Ra Sylvestre, mbola misitraka feno izy ny zo ara civil sy ara politika izay manome anazy ny fahefana sy ny satama parlementaire zany hoe ny député lany tao Vangaindrano. Raha ny tokony ho izy dia tokony ianao an'izay andraikitra ny fidianan'ny vahoaka azy izay izy amin'ny maha député lany azy. Niakatra teny amin'ny paky androany moa ity raha ity fitsarana izay tsy afaka anatrehana na iza na iza afa-tsy ny mpisolovava ihany. Fa nodokodonana volam-panjakana tao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no navoasaringotra ity solomam-bahoaka voafidy tao Vangaindrano ity. Ny 7 aprily 2024 lasa teo ny tena no nosamborina tao arian'ny fametrahany ny antota taratasy firotsahako fidiny. Nahiditra ponjavonjomaika tena tany mora nanomboka ny 7 aprily lasa teo kanefa neken'ny ACC ny firotsahako fidiny ary mbola nolan'ity fitsarana ity ihany koa ho solomavam-bahoaka. Tsy afaka nanao fampelezan-kevitra ny tena ny siasaingina ndresy tamin'ny fifidianana solomavam-bahoaka farany teo i Mahavita Ra Sylvestre izay takin'ireo mponina ao amin'ny distrika ny Vangaindrano ny famotsorana azy. Niteraka fifandonana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana Mondrara andrasana ny tony vavao. Pejy ny fampianarana kosa indray marary ary misedra olana maro lafo ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara ankehitriny noho ny antony samihafa. Nanao taratasy misokatra ho an'ny filoham-pirenena manoloana izany ny fiombonan'ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fanabeazana mitaky ny anendrena minisitra afaka mafehy ireo lesoka. Akoatra io miantso ny amahana ireo olana mitarika amin'ny tsy fahatomombana ny fanadinam-panjakana ny fiarahamonim-pirenena tsy iverenana ny tranga mamoetra matetipitranga ho an'ny fanadinana baccalauréat ho avy io. Fanampanazavana. Mena mitondro momba ny fanabeazana eto Madagasikara. Simba ny kalitao ny fanabeazana. Manaprofo izany ny fanadihadiana nataon'ny PS Education izay mamoaka fa ny 3.5 ny mpampianatra ihany no mafeny ny votoaty ny zavatra ampianariny. Ankoatra io, ny olona ny famatsim-bola ho an'ny fanabeazana, ny vokadratsy ny fanaovana fitaovana politika ny fanabeazana amin'ny fampidirana an-tsekoly ny ankizy sy ny kalitao ny fanabeazana. Manginy fotsiny ny fivangongony enti-manana ty andrenivohitra na io olona na vola. Tsy lazany intsony ny kolokolo izay zary lasa fomba fanao kanefa mamotika ny fanabeazana eto Madagasikara. Santionana amin'ireo olana maro lafy mianjady amin'ny fanabeazana navohitry ny fiarahamonim-pirenena ireo ka hitakin'izy ireo amin'ny fanjakana ny ametran'olona mahafeny asa olo-marina afaka amany olana ka hafana mametraka fanabeazana tsara kalitao. Tsy loko politika zany mitondranay anazy raha tsorona fa ny fahaiza-manao ny fanetretena lehibe ny tsika malagasy dia tena atao hoe champion amin'ny planification fa ny fanantanterahana tsika tena mila ezaka lehibe. Dia rehefa ho avy indray nefa ny fanovana ny gouvernementa dia mety hisy efa remise en question sy zavatra efa natao hatramin'izay apetrakay dia ny aloha zany hoe reto ny tokony fepetra amin'ny mampifiraisamonim-pirenenanay satria ny tahotra zany dia ny hoe aorinan'ny 3,5% dia inona ny atotanisy aorinan'izay 3, 2, 1 dia izy antsony zany ampianatra dia alohany atongavan'izay zay stade zay dia tokony efa mametraka sady zany tsika hoe olona no tokony apetraka voalohany amina ministera anankiray. Tsy laram-pamena ho an'ny mpitondra ny fanabeazana. Porofo mitobaka amin'ny tenda ny teti-bola natokana ho an'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana izay mbola ambany. Ny sekoly tsy zarizary, ny mpampianatra mianto-tena ny akamarony indrindra ireo mahazo famondra-toerana. Metraka fanabeazana tsara kalitao kanefa tsy mahafohy vola anaramana mpampianatra ny fanjakana ho ihany fanazavana. Raha mikasy école fotsiny zao dia efa tenena hoe tsy ampy akory. Raha ny teti-bola ao anatiny ao dia déplacement fotsiny angambany dia efa manahirana mampisalasala hoe andeaka ny volany amin'ny banque ve dia izay dia efa lany. Kanefany volazantsika fa hoe maimaimpona ny fanabeazana anatin'ny lalàna no lazan'izay dia fampiarana an'izay nefa dikan'izay hoe tokony ampiakarina ny fanampiana amin'ireny sehatra ireny. Dikan'izay tsy maintsy ampifamadiana ilay
80-20 ny valopolo isanjato mahery kely ny telo-bolam-panjakana dia eo anivony central zany ny roapolo isanjato raha farafabeady no zay no natokana ho an'ny fabedebeady zay raha ny fahalalako ny atotanisy ka tokony ampifamadihana angaman'izay fanomezana lanja ny asan'ny mpampianatra amin'ny alalan'ny karamany amin'ny alalan'ny fanomezana tombony boazy manokana rehefa ho affecteny tsika mitady fanabeazana tsara kalitao nefa tsy mahafoivoly anomezana anakaramana mpampianatra mahay olana mila vanadeny izao ihany koa ny resaka fanadina mpanjakana isorohan'ireo tranga mamoetra mateti-pitranga ka nimba ny hoavy ny ankizy sy ny tanora malagasy olana fanadinantsika matetika zany na ny ambaratonga mpahefana amin'ny tantana hoe izy ny tantana ny andefa amin'ny vacation ao na ny fitantanana ny ty aza dia efa misy fifandrohitanao rehefa aveo amin'izay rehefa tonga ny zavatra mamoehatra reny satria raha ohatra ka hoe dokotera ray manao fahadisoana mety olona ray maty fa ireny dia zanaka eo firenena ray manontolo ny potika rehefa mitonga ny zavatra mamoehatra toy ireny rehefa aveo dia lasa mora mifanilika rehefa tsy ilay olona tena manandrify mahazo ny toerana dia ny tena tsy mpisahady za mikasika amin'ny fanadinana hoe mba tsisy indreny dia zavatra azo sorohana tsara amin'ny resaka teti-boly amin'ny resaka fanendrena olona amin'ny resaka fanendrena tokona andraikitra ny misoroka ny zavatra toy ireny satria manjary ny lanjan'ny fanadinana sy lanjan'le zaza malagasy vokarin'le fanabeazana mihitsy no miendanja sy potika ny hoany nanao taratasy misokatra ho an'ny filoham-pirenena manoloana izany fiombonany mbeny ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fanabeazana mitakina ny andrena minisitra mahafehy ireo lesoka rehetra ireo maresaka iraisam-pirenena hain'olona raiky amin'ny telopolo farafakely no nafoy avokatry ny zera-bomba nataon'ny tafika rosianina tao kefa akoatra ny fandratrana olona manjatony sy fampitehana fotodrafitrasa maro manameloka izao eloka bevava ataon'Rosia izao ny filoha Ukrainianina ka nangataka fivoriana maika amin'ny filan-kevitry ny fiarovana eo anivon'ny firenena mikambana ho fitadiavam-baolana aingana manoloana izany Yantsipriana olona tsy latsaky ny raika amin'ny telopolo no matin'ny daroka bomba tao Kiev ary mahery ny 50 no naratra mafy raha toa ka tsy hita pesipesiana ny hopitaly ho an'ny ankizy no rava sy fongana vokatry ny fanafiana lehibe nataon'ny Rosia tao anatin'ny volana vitsivitsy izao etsy andaniny manamartena trano Rosia manoloana zava-misy ka manizingizina fa ny Ukrainianina no tsy ampitraikefa sy tsy mahomby amin'ny rafitra fiarovatenany etsy ankilany kosa manameloka tanteraka izao fandrafana mihoapapana mitarika fandringanana vahoaka izao ny filoha Ukrainianina sokajy ny eloka bevava anady ny zava-mitranga ka nangataka fivoriana maika amin'ny filan-kevitry ny fiarovana eo anivon'ny firenena mikambana ny tenany ampitsaharana ny fanafiana raha toa ka efa niombon-kevitra amin'ny fitondra-tenin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana ny amin'ny fahitana ny toedra raha akoatra ny fahavoazana mafy miatra amin'ny Kiev vokatry ny fanafiana tao Rosia trano fonenana maro be sy fotodrafitrasa ho an'ny daholobe koa no rava spotika vokatry ny zera-bomba Kinjal hypersonique izay fitaovam-piadiana tena mahery vaika namelezana ny tanàna ny Dnipro sy Slovenska ary Kramatorsk Angasitrahana fenona tompoko lasy tompoko vavy niaraka taminay hatramin'ny farany ny sampana fampalalam-baovao mamy fotoananao amin'ny rampitso indray filo